ianao manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao arivany zoma voalohany volana novambra taona 2024 izao. Toy ny mahazatra antsika dia manana vahiny miisa roa tsika ao anatin'ity fandarana ankitsipo ity amin'ity ariva ity. Atao akavana koa dia Andriamatoa Rasoa Makahery zay gouvernoura Nanalamanga. Ny avy ato akavia kosa dia Andriamatoa Raboana Ould-John, président d'émergence de Madagascar. Anisan'ny vahiny goavana eto amin'ny fandarana kitsipo izy ireo. Iresaka itsika manodidina an'izany indrindrindrindra hoe tetikasan'ny filoha sy ny fanorenana an'ireo tonga ny Madagasikara hanana an'izany hoe tanàna vaovao, foto-drafitrasa vaovao mendrika an'izao vanim-potoana misy antsika izao. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny ady hevitra nefa dia misy ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetin'ny Kolo TV ity arahantsika vetivety. Isan'ny tetikasa goavana indrindra ho tanterahana eto Madagasikara ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasoandro izay tetikasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ity tetikasa ity izay mamala ny filan'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao manoloana ny fahaterena iarahan'ny rehetra mahita eto amin'ny tanàna Antananarivo. Natetikasan'ny filoham-pirenena azy tsy atao botolo sy tery-vaimanta ny fanatanterahana azy araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Atao manaraka ny fenitra sy ny kalitao iraisam-pirenena ny fanorenana azy izay iarahan'ireo manam-pahaizana sy teknisianina malagasy sy vahiny misalaha. Isan'ny fanamby apetraka ireo teknisianina ireo ny fahavitany avenue principale ao amin'ny Tanamasoandro mialohan'ny volana Jona 2024 ka ao amin'ity tanàna vaovao ity no ankalazaina ny fa 80 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara amin'ny taona ho avy. Aorin'izay no hiditra amin'ny dingana faharoa ny asa eny amin'ny tanàna vaovao ka irefy 420 sy 300 hektara ny haben'ny Tanamasoandro atao anatin'ny 5 taona. Amin'izao fanombohana izao, ny 100 hektara no ilaina amin'ny tetikasa ka mahakasika ny komuna Fiombonana sy Ambohitrimanjaka. Araka izany, isy ny fanotofana ny tany ka onera ny fanjakana malagasy ny vidin'ny tany ireo izay voakasika. Eo amin'izay fanonerana izay, atao manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, ny fanoneran'ireo olona izay voakasika ny tetikasa ny taniny sy ny tanimbolony, fa ihany koa atao mitsinjo ny maha-olona ny fifanarahana. Ny fanonerana izay vita ao anatin'ny efatrandro raha atao alamiabla na manaiky ankitsipo ny fanomezana ny tany ho an'ny fanjakana ny tompony amin'ny vidiny izay ifanarahany rontota. Maro ny tombontsoa ho azon'ireo izay voakasika ny tetikasa Tanamasoandro ny taniny sy ny tanimbariny. Isany amin'izany ny fahazahoana ny fanonerana mifanaraka amin'ny haben'ny tany sy ny voly eo amboniny. Eo ihany koa ny fahazahoana asa vao manomboka ny tetikasa. Ny asa teraka avy amin'ny fanorenana ity tanàna vaovao ity izay mahery ny Iraetsy. Ankoatra izay, jerena manokana ireo olona izay mifototra amin'ny fambolena ny fivelomany ka omeny ny fanjakana toerana hafa ahazony manohy izay fambolena izay. Ho an'ireo izay voakasika kosa ny tranony, vonona ny fanjakana amindra azy ireo amina toerana hafa voajary sy misy trano ahafahany miary ara-dalàna. Ankoatra ireo, atao laharam-pahamehana ihany koa ny fahazahoan'ireo olona ao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka sy Fiombonana, trano fonenana ao amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro, ka ao ny zanak'izy ireo no hianatra ary ao ihany koa no hiasa ny ray aman-dreniny raha sitrak'izy ireo. Ireo no isan'ny tombontsoa azon'ireo izay voakasika ny taniny sy ny tanimbolony, fa ankoatra ireo, azo tombontsoa avokoa ny vahoaka malagasy amin'ny fahavitany ny tetikasa fanitarana ny tanàn-dehibe eto Madagasikara. Iny ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety tao amin'ny Kolo TV. Izy iny dia nikasika kokoa ny hoe Tanamasoandro no tena mibahana tao. Farany anotsika tsara dia tany amin'ny farany izy isy ireo tetikasa mitovitovy amin'ny Tanamasoandro any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Petraka ny fanontaniana voalohany indrindra aminao Andriamatoa gouvernoura Nanalamanga Rasoa Makahery. Inona tokoa moa zany ilay ataontsika hoe projet présidentiel mahakasika an'izay hoe fametrahana an'ireo foto-drafitrasa sy tanàna vaovao eto Madagasikara. Miarabantsika ampian'ny fandarana kolo amin'izao zoma izao androany moa fetin'ny maty dia fahatsiarovantsika an'ireo maty rehetra indrindraindrindra maty ho an'ny tanindrazana. Mikasika an'ilay ataoko hoe teneninao hoe velorano ny filoha Rajoelina ny ataoko hoe tetikasa. Fa ny azy moa ny tena nataony velorano mihitsy nanaovany azy, zany hoe mahavelorano azy zany dia fanekena zavatra tsy maintsy atao zany, ary tamintsika malagasy zany velorano zany dia tena zava-dehibe zany tamin'ny malagasy. Tsy afaka manao velorano zany fotsiny hoe nanao velorano ny olona anankiroa, fa ny azy
velorano natao no an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy ny fanatanterahana andreo tetikasy ireo ary anisan'ny fidianany an'ny vahoaka malagasy azy maro anisa satria zay moa amin'ny tany demokratika ny maro anisa ihany dia manaraka an'izay no raha tena hoe manaiky an'izay tsika nefa tokony anaiky an'izay fa zay ny lalàna dia nanana an'ireo tetikasa maro raha Madagasikara izy fa amin'izao fotoana izao moa nalaza ny teto amin'le tanamasoandro zay ataoko fa ngamba fa anisan'ny resantsika bebe kokoa zay resaka tanamasoandro satria inony anisan'ny tena nalaza tato ato anisan'ny nisy nanakana inona ny olana amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana dia efa mijery ny vahaolana zay atao hoe inona ny marary an'ireo olona tokoa dia efa mijery nisy zao hoe isokatra ato akaiky Ambohitrimandraka ato akaikinareo ato ny fandraisana ny olona inona ny marary ny olona ary zay eo anatin'ny ataoko ao anatin'ny région Analamanga dia mba hiezaka koa hanampy an'ireo vahoaka ireo hoe inona marina moa no marary azy inona ny tena taky aorina misy mifanirana amin'izao fotoana izao fa le aorina tokoa ve hoe tena misitraka tokoa le olona azavaina koa le olona hoe raha ohatra tokoa ve vita somatsara io projet tanamasoandro io zay eto akaiky eto dia tena misitraka marina ve ny vahoaka eny fa ny zava-misy dia zao hoe ahely le tsao lazaina fa hoe tsy sitraka an'io ny vahoaka ny Ambohitrimandraka sy ny manodidina zay diso dia diso tokoa izany satria na ny olona hiasa eny dia tsy maintsy ny olona eo akaiky eo na ny olona hiasa eny rehefa vita io tanamasoandro io tsy maintsy olona eo ary reo toaka hoe poniny eny reo afaka misitraka an'izany trano sy fandrarana zany eo anatin'le izy fa diso be le filazana fa hoe tia ny lasany amidy amin'ny karanany sy ny vazany tany tsy misy raha metatra carré eo ho amidy amin'ny karana na amidy amin'ny vazaha fa amin'ny vahiny fa fiaraha-miasa ny misy ary eto no anago kely an'le nisy vahiny moa fikembanan'ny zanak'Andriana moa izany zareo dia milaza fa hoe tany manandino fa taiza moa ny tany totovana voloa tsy tety tanimbarin'Andriana zany ary izy hoe tanimbarin'Andriana tsy manota fady zany fa lasa hevitra politika le hoentina dia lasa mivoy zavatra tsy marina ny ankamaroan'ny olona moa dia meo ao anakoatra zany tenen'izany fa tamin'ny andron'ny Andriana no natonga zany hoe tanimbariny Andriana ny natotofany zany noho n'le fahitana fa mila mivelatra ny tanàna ka raha momba n'le projet tanamasoandro no resahako satria zay moa fa feno manerana Madagasikara ary misy arany miteny amin'izy io hoe zany ve ny mamaika fa nona ny vahoaka zavatra miara-miaingy zany zavatra tsy afaka ataotsika hoe andao ary tsika androany dia resaka hitady ny resaka hoan'ny vahoaka fotsiny atao dia rapitso vahoaka fantatsy ny sasany zay manakina foana fa misy mamorona asa be da be eny ny fanondrenan'ireny projet reny ary ny président moa isorana azy tsy ohatrany mpitondra taloha le hoe satria ny hafa no nanao ny projet dia tsy tohizako hitan'izany ohatra ny hôpitaly manara-penitra zay simba tanteraka izy amin'izao fotoana izao satria hoe nataon'ny président Rajoelina dia tsy kitihany fa ny président koa hitanareo ny fanambarany ampahabe maso hoe rehefa fotodrafitrasa niza nanao an'io dia atsaraina zay tsy mety tohizana zay nataon'le olona teo aloha ka momba n'le tanamasoandro hoe tsy teraka tombotsoan'io laingy zany vo mandeha fotsiny ny asa dia fa misy olona mikarama ao zany misy mifidiram-bola amin'ireo fotodrafitrasa maro zay faneken'ny filoha amin'ny vahoaka malagasy ireo ary erahana amin'ireo mpamatsy vola maro dia maro eran'izao tontolo izao ny anivelany ary ny tsika nahita tamin'ny fandarana ny tena ohatrany hoe makafian'ny président Rajoelina na mpitondra afrikanina zay nanenjika azy ary taloha hoe tena ianao tena mampiseho modely ianao tena mizotra amin'ny zavatra nampanantena ianao tamin'ny vahoaka malagasy no ataonao dia izay vonona ny anampy anao amin'izany zavatra zany fa io moa tsy maintsy misy ny fandaminana efa manao fitondram-panjakana raha nisy zavatra tsy nety teo amin'ny fampiresahana tamin'ny voalohany dia efa ilana tsiny amin'ny vahoaka ilay izy fa tena nanantona ny vahoaka taloha manko ny tena olana dia zao hoe le vahoaka matahotra makany amin'ny birao zay aloha tsy afeniny hatramin'izao ary dia ity zany fitondram-panjakana manakaiky mihitsy
dia ao anatin'le guichet unika misy mifahamahanana ny olana na ataoko hoe ny taratasy fandovahana mety tsy vitany dia efa misy eo hoe amboarina zany ampina zany ao anatin'le izy fa rehefa mandeha ny fampiresahana mandeha ny zavatra matotra kokoa zany hoe sitraka ho an'ny vahoaka mino sy manantena fa fantatry ny olona ihany hoe inona ny zavatra tokony atao ary io no resaka tanamasoandro resaka tanàna tsisy anao tanàna vaovao zany ka atao hoe lavitra ohatra hoe eto ny Tananarivo eto Tananarivo mo efa 3,500,000 ny isan'ny poney eto mivezivezy amin'izao fotoana zao hoe ary raha ohatra afaka 10 taona zany raha nataon'ny mpanadiady afaka 10 taona 5 taona zany dia mety lasa avy roa eny dia nefa rany zany lasa tsisy lalana ntsony na ao Tananarivo fa lasa fanitrakitro ka za aloha dia tokony ho falitsika vahoaka malagasy hoe nanana vina ary io vina nataon'ny filoha iny hoe tsy hoe taitaitra teo am-pandriana izy tamin'ny propagandy dia hoe ndao anao tanamasamby ndao totofako ry fefa nanadiady alina lalina na tsy teo indrindra fa izy tsy teo amin'ny fitondrana iny afaka nanao ohatran'iny moa zany afaka niembotra izy nanao rekila tsara mijery tsara hoe ahoana ny ampandrotsoko an'ity Madagasikara ty fa izahay miteny fa tsy mitondra antsika any amin'ny lalana diso ny filohan'ny Rajoelina ary efa hita taratra zany manerana Madagasikara amin'ny zavatra azy eo ataony fa ny zavatra ataontsika vahoaka malagasy ary indrindra tsika tompona andraikitra ny tena moa tompona andraikitra dia tsy maintsy tokony foana misy ny fampiresahana asiana ny fanajana eo amin'ny maha olona antsika malagasy zay maha olona zay tena lasa very ankehitriny satria na reny opa re fitenenandratra any amin'ny Facebook reny dia raha voasambotra amin'ireny indray le olona dia lazaina fa manao didiko felehibe ny fitondrana afaka manao hevitra za zao ao amin'ny tantana ny région Analamanga raha misy zavatra marary nareo raha misy zavatra ataoko hoe tsindralazy lena mahazo anareo afaka manantona ny ao amin'ny région ifampiresahana ifampidiniana amin'ny zavatra mitranga eto firenena eny tompoko isorana anao ary fanampiny ihany tsy hoe tsy venakory lazainao andre mato gouvernoura fa ila guichet unique dia nanomboka tamin'ny 7 volana oktobra teo no nisokatra mandray maraina arivo mandray olona mila fanampanazavana mahakasika indrindra n'ilay projet tanamasoandro zany ary izy io dia ao amin'ny village voire Andotapenaka no misy an'izay guichet unique izay andriamatora bona olo John ianao dia filohan'ny atao emergence de Madagascar ny fanontaniako dia tonga dia hoe mendrika amin'izany hoe sahazan'izany atao hoe firenena misandratra zany ve ny vahoaka malagasy satria maro ireo manatsatso raha ohatra zao naseho antsika le fanadidinana atao teo dia misy an'ireo anisan'ny hoe tanàna moderna tanàna mahafinaritra ao anatin'le sary fanehoana natao teo no eny amin'ny tanamasoandro dia misy no milaza hoe nareo ambotry manjaka mponina ambotry manjaka tsy ho sahaza nareo akory ary tsy ho ampidirina akory anareo ao amin'ny tanàna tsara tare io misotranao iandry rasona mia fitenenana ary eto koa dia faly miaraba ny mpijery ny Kolo TV fandarana kitsipoa ary amin'izao fankalazana matsa koa dia mirary soa rehetrarehetra mba hijery ireo marita amin'ny tanindrazana araka ny voalaza teo ny tiako ambareto dia araka ny fanontaniana hoe mendrika an'izany tanàna vaovao moderne zany ve ny malagasy mendrika an'izany farim-piainana hafa zany ve ny malagasy mendrika ny fanovana zay hoentin'ny filoha Rajoelina ve ny malagasy everina fa eritrereto anie fa efa 2019 hiditra 2020 zao tsika roso daholo ny firenena maneran'izao tontolo zao nisy firenena tany Azia ohatra amin'izao fotoana zao any Afrika miaina ao anatin'ny fahantrana 20 taona lasa zay tenako zao mihitsy raha nahita tany amin'izany province tany Chine zany raha raisina ohatra hoe tamin'izany fotoana zany 20 taona lasa tsy nikirary ny olona mandeha eny Analambe maloto lamba mpitarika posiposy mpivarotra voanjo voatabia eny amoron-dalana feno mpivarotra amoron-dalana zany ny fiainana tamin'izany dia ireo tsy afaka nieritreritra mihitsy hoe iaina ao anatin'izany farim-piainana mba miova mivoatra miotro zany zay aloha fomba fiainan'ny olombelona tsy maintsy misy zany ny aiai septika
miteraka le atao amin'ny teny vahiny hoe mampiteraka to hoe résistance au changement satria tsy mino itsony hoe mba iova amin'izay la firenena mba iova amin'izay le fiainana isa-tokantrano zany zavatra ao anatin'ny étude ao anatin'ny fanadiadiana efa natao zany a tao anatin'ny programme ny filohan'ny république hoe zany a zavatra iverina hoe tsy maintsy miodina amin'izany ary tsy maintsy mandeha amin'izany tsika zany hoe karaza ohatrany hoe raha mandeha avion moa zany ka iainga ny avion dia tsy maintsy misy kely ny trodera misy kozona kely ohatr' zao aloha dia rehefa avy eo izotra soma tsara ny dia makany amin'le Madagasikara misaratra ny tiako lazaina dia zao rehefa misy an'ireny fisandratany reny io moa ialatsiny fa tsy hoe zareo moa taloha nangalatahaka fa tsy hoe ana fa fisandratana moa émergence fa aloha hitsikely le izy dia tsy maintsy misy le fazy ohatran'izao manana ayay fa ny tedavina ane na inona ao anatin'ilay vina ny filohan'ny république Andry Rajoelina dia hoe iodina iaingy anova ho any amin'ilay tsaratsara kokoa na ho an'izy io na ho an'iza na ho an'mponina Mbotrimanjaka na ho an'mponina Antananarivo na ho an'mponina manerana ny Madagasikara zay ny atao hoe vina ary efa manana visibilité na vina lalana sy toro-lalana makany amin'izany isika Madagasikara eto dia averiko indray tamin'ny teo aloha tsy hoe tsika akory tsy andeha hoe hiditra ny teo aloha fa anatra ny teo aloha mba fatatsika moa fa tsy dia nisy vina loatra ny teo aloha efa tateo aparapara ny vonahita hoe aloha mba asina vina am'izay efa tara loatra fa ny amin'ity ray mitoraka ity dia nanana vina ny filohan'ny république nanana vina ny mpitarika ary io vina io no naroso nakany amin'ireo partenaire rehetrarehetra ary ny aiky satria ny aiky mpamatsy vola ohatra zao zany iny natonga ny filohan'ny banque mondiale tonga teto Madagasikara nylaza mihitsy hoe ianao no filoha hitanay fa tena manana vision manana leadership manana fomba fijery vaovao ho modely ho taratra eto Afrika ianao Andriamatoa Filoha Rajoelina no andeha ho jereko voalohany manerana n'izao tontolo zao satria efa hitanay ny vinanao rehefa niady adinay ary mampiaiky io vina io zay mba tsara tsipiany ary ao anatin'izany viny zany ny fametrahana ny tanàna vaovao io ma tsy fanontanianao dia hoe mendrika an'izany ve malagasy misy manatsatso mihitsy fa misy manatsatso satria manino manaroroatra n'lay ayay manaroroatra le tsy finoana tsony dia volena androso vetsika sy tsy androso mandroso araka ny teny teo hoe raha fa miverina tany Chine fidintorana tateoriana lasa olona nanana tomobile nanana trano nanana feno magazay lay tanàna mandeha tongotra na lotoloto le olona zany no iainga eto Madagasikara ary maninona moa tsy mendrika an'izany ny vaoaka malagasy maninona tsy mendrika an'izany ny mponina Mbotrimanjaka makany amin'ny tsaratsara kokoa efa nazava teo fa misy ny indemnisation nazava teo fa misy ny fampiresahana miaino ny mpitondra misokatra ny varavarana afaka miresaka fa tsy hoe mitampina fotsiny sofina dia hoe zay aleny fa tsy maintsy aroso le izy inenona ianareo vahoaka ao anatin'izay dia misy ny atao hoe ahoana ny vahaolana momba ny indemnisation zay ho atao amin'ny guichet unique fa raha naretsara tsika teo dia hoe izy ko toerana na zone na village communautaire mifilaza azy zany na zone de réhabilitation sociale eo akaiky ny tanamasoandro mba ahafahan'ireo mponina Mbotrimanjaka na mponina hafa koa indrindra zao mila zany manana trano manana asa manana fahasalamana manana fanabeazana zay zany ao anatina ahafahany hoe mandeha mambolindray miompindray zany hoe misy toerana io zany dia sady amena trano no ahafahany ko miopy sy miopy mba ahafahany mamerina ny tamerim-bola n'le trano zay ny atao hoe réhabilitation sociale ary eto koa dia tsy pihana fa tsy mbola nisy teto Afrika filoha nanana zany viny zany satria voalohany eto Afrika hoe misy ny atao hoe trano miteraka asa ho anao ry vahoaka teknika vaovao concept noforonony Filoha Rajoelina zay ho arosony rehefa nitokana ny tany Vinanikarena ilansena n'le village pilote fa izy ko akaiky ny tanamasoandro ary misy karazany maro ZRS io zone de réhabilitation sociale fa mbola ho avy moa ny fotoana anazavantsika azy fa io zany anisany efa nieritreretiny rehefa tonga ilay fotoana hoe tsy maintsy misy eny ayay ary tsy maintsy ataontsika hoe recasena ireo olondreo mba ahafany anana fari-piainana tsara kokoa manana afaka misy fidiram-bola tsara kokoa ho tsara no teo aloha ao anatin'io zone
de réhabilitation sociale io na io village communautaire io zay aba no ahafahantsika mamaly ny fantany ary ho avy aza manana iay satria lojika amin'ny fiainana ny miaina ao anatina tokantrano sy farina tontolo iainana miamadio mia moderne izy moa tsy mila an'izany mba misy zay ilaina rehetrarehetra misy asa miforona misy toerana ahafahana manodina ny entana afaka varotana entana misy trano fonenana manara-penitra zany ne ny faniritsika rehetrarehetra ao anatin'izany dia misy fandriam-pahalemana misy ny fanabeazana ary misy koa izay ilaina zay ny atao hoe tanamasoandro ho an'ny tsy atanan'ireo fa ho an'ny vahoaka malagasy ary hitatra io manerana ny faritra rehetra. Mbola io Andriamato Rabanangolo inona azonao tenena amin'ny feheza teny vitsivitsy ve hoe inona tokoa ary zany le atao hoe firenena misandratra izay satria eo mahatonga an'ilay somary ahiahy ihany koa tsy mbola azon'ny olona tsara ve sa hoe manahoana izany atao firenena misandratra marina tokoa zany Andrasoana satria azo lazaina hoe mbola tsy mazava tsara ary mila fanazavana mila communication mila information mila fanabeazana ny malagasy amin'izany atao hoe émergence de Madagascar na firenena misandratra inona tokoa moa zany ny vinany filohan'ny république dia miova misy fanovana misy réforme mba tongavana amin'ny firenena matanjaka ara industrial zany nofo ve zany azo tanterahana ve zany fa nisy ny firenena zay niditra tamin'ny programme ary misy réforme marobe mahatonga zany fa tsy moramora io fa ho tonga amin'izany hoe firenena mpanondrana entana voahodiny zany reny malagasy ataontsika hoe ataontsika amin'olona télévision anao dia mba ho avy zany télévision marka cool zany na cute zany zany le izy ho avy zany io zao misy micro dia misy micro amin'olonakio zany micro atao hoe so zany marka so zany ho avy zany tomobile atao hoe Gascar zany zao ho avy tomobile vaika moto king zany ny atao firenena émergent manana entana voahodina hoentina manondrana misy ve ny letchi voahodina mba lasa jus de fruit etsetsetsetra ny arina kibony tany ny ambony tany ny amranondrasana voahodina zany dia mila fanovana rafitra fanovana ny lalàna fanovana ny infrastructure mbola lasa standing international zany hoe isy modernisation zany ny fotodrafitrasa rehetra mba ahafahandreo activité économique miaina ao anatin'izany hoe tontolo iaina amin'ny fandarana manaraka miferitra resam-pirenena zay ny atao émergence zany hoe rehefa mipetraka ohatra ny tanamasoandro sika misy matsy miteny hoe aiza building aiza miami treretikely satria misy martin plan misy professionnel manodidina andreny ingénierie financière sy ingénierie momba ny atao hoe bâtiment sy ny urbanisation miainga ny quartier usine misy an'izany eo zany hoe quartier fanodinana entana quartier mamorona asa miainga rehefa ohatran'izay dia mila ireo mpiasy ireo mila trano fonenana zany hoe miainga zany toeram-ponenana ho an'ireo olon'ireo rehefa avy eo dia mila brao reo mba ahafahany reo usine marobe reo manana ny toeram-piasana miainga zany building brao rehefa avy eo dia mila ireo trano fonenana dia ho an'ny cadre ho an'ny ataotsy hoe ho an'ny misaraba-be bahoaka zay no atao hoe fisandratana ao anatin'ny toerana anankiray na zone anankiray toa ny tanamasoandro na hitatra maneran'ny Madagasikara miainga ihany koa natao zany quartier commercial manjary misy hôpitaly manara-penitra sekoly manara-penitra miainga tsy kelikely par phase 100 hectara 200 hectara ny hafarany moa zany dia 1000 na mihoatra hectara zay ny atao hoe tanàna moderne azo atao tsara misy ary misy firenena raha tsoroko aminao rehefa natao fanadadiana tao anatiny dia 5 taona fotsiny dia efa navita ny première phase zany hoe moderne be manjary ao daholo ny administration misy ao ny ministère sénat primature sy ny l'autoroute lasa autoroute mandeha makany train mandeha makany zany dia azo atao tsara hoe rehefa voasorotra mazava ary ny apaiky an'izao tontolo zao hoe ao anatin'ny vina amin'ny filoham-pirenena zany amalehibe mifaritra Analamanga Andriamato Somary Makahery tafiditra ao anatin'ny faritra Miandry tetamay dia dinao mihitsy ny tanamasoandro misy lay nambarantsika teo misy foana le ahiahy zany zay petraka ho azy hoe tsika maolona fa ihany koa misy an'ilay mambody an'izay ahiahy zay zao zao dia vomalinomalino enina avy natoerana hoe ny tanànany ambony vohatra hoy ny Ambotra Manjakany no anotofana n'ilay tanimbary zay ho ampiasaina ny fanontaniana apetraka Andriamato gouverneur ary efa nambaranao teo hoe amin'izao fotoana zao ny Antananarivo renivohitra dia mahery ny teo tapitrisa ny olona mivezivezy
amin'ny aoriana ny fananganana amin'ny io tanamasoandro io ve ahoana ny fomba ilazanao analana n'izay ain'ny olona izay indrindraindrindra amin'le hoe tsy sitraka an'ireo ny mponina ambotry manjaka hoetiko kely tany amin'ny fampielezan-kevitra raha taditsika angamba ny ataoko hoe fampielezan-kevitra nataon'ny filohan'ny Rajoelina dia niresaka an'ireny hoe Miami tanamasoandro EPP zavatra maro samihafa natao fiara-manara-penitra izay fiara-manara-penitra dia afaka fotoana foy dia isy kiandra manara-penitra 30 izay ataon'ny filoha Rajoelina amin'izao ary tsy ely io manera Madagasikara isitraka an'izany izay ny andihany voalohany izay ataony fa le olona tsy makasitraka ataoko hoe vitsy anisatra satria maro anisa ny fidin'ny filohan'ny Rajoelina dia tsy tany amin'le ohatra tanamasoandro tsy tany amin'le tanamasoandro ny teneny hoe tsy azo atao io tamin'izany fa hoe tsy vitany hoe mpandaingy papiesiny zay tsy no ataoko hoe teny zay tsy nilazaina tamin'ny filoha Rajoelina tamin'izany dia ngamba tsy hitako tsony inona tsy nilazaina tamin'izany Miami zany hoe mandaingy tsy marina ny EPP tsy le EPP ataony no jerena fa hoe asiana parkina ve hono hoe lasa hoe mampanelo zany amin'ny toe-tsain'ny mpanao politika izy dia lasa tsy miendrika tsony ve ny vahoaka malagasy anana zavatra tsara zavatra moderna fa zavatra kitoto ohatrany hoe manao trano eto tsika dia ampiana le trano hitarina le trano dia eo ihany dia vita indray dia miteraka indray ahora nga hitarina kely indray ty tokotany ty dia farany tsisy tokotrano trony farany hatrany amin'ny lakan-drano no anarenana trano dia miady amin'ny commune dia nohony arodana dia hoe manao ditiky fe lehibe fa kosa ny velorana ataon'ny filoha dia hoe aloha ary hitarina le toerana na iza naiza eran'izao tontolo izao na taty Afrika na tany Azia tsy misy anangana tany tanàna vaovao zany ka hoe ohatra eto Madagasikara dia ataony etapiketsa tsisy olona andehany fa tsy maintsy eo akaikin'le tanàna no anaovana an'le fotodrafitr'aza zay ny antsika moa tanamasoandro ary izy miteny ary misy lalana mampitoy an'le tanamasoandro ary amin'ny Osbe misy orinasana karana ao zay tsy maintsy ravana tsy maintsy hoasorina fa tsy ny fananany gasy ihany le izy fa ny zavatra mahasamihafa azy dia zao hoe ny fitondrana efa mijery akaiky an'ireo mahasoan'ny vahoaka mihitsy amin'izao fotoana izao dia atao daholo le fotodrafitr'asa noho ny natao amin'ny filoha Rajoelina indray le fotodrafitr'asa zay voataitra oy tena nataoko tokoa le izy dia inona ny zavatra atao tsy mba mieritreritra ny lavitra hoe raha ho vita moa ty dia nga moa filoha Rajoelina hijanona eo mandrakizay nga moa ny tenanay ho gouvernora mandrakizay ohatra ny idiranay tao ihany ny voanay tsy fantatra izy na rapitso na rafakapitso iala eo fa nitanjona zay ataonay hoe lesona nyraisinay tamin'ny filoha Rajoelina mba mamela zavatra tsara ianao amin'ny firenena mamela zavatra tsara ianao amin'izay andraikitra apetraka aminao fa ninina zavatra ano za zao amin'ny gouvernora dia mba hametraka ny tantara andalo eo fa tsy hoe tonga tao dia na nisy mpiasa fantôme nanao marché fictif nanao an'izao fa ny anahy tena apetrako nitatitra apetraka foana zay lesona ny anaranay tamin'ny filoha Rajoelina zany hoe rehefa manao zavatra dia amanao zavatra tsara ary mba ampiana ny mpandrara gasy amin'ny fanatanterana zany na io asa zay atao amin'ny tanamasoandro sy ny rehetrarehetra manerana Madagasikara io dia mpandrara gasy aloha ny sitraka an'io eto zao dia mamorona asa 100,000 ny asa foronina amin'ny fanorenana io ary rehefa vita somatsara eo dia misy hatrany amin'ny 200,000 any ny olona hisitraka an'izany ary le toe-tsaina hoe tsy hisitraka an'io sao dia tsika mihevitra fa rafozaka avy eo Ambotsy Manjaka tsy manampaizana ny ankizy ao mianatra daholo ny ankizy ao fa tsy hoe kory zanaka mpamboly izy dia mbola mpamboly afaka ataony foana ny sehatry ny fambolena manakaraha-molona izy fa ny zanaky ny olo Ambotsy Manjaka reo olona dia zao hoe olona efa manampaizana ary misy manana master misy ingénieur misy mpandrara misy dokotera ary reo olona reo anisany sitraka ny tanamasoandro io satria izay ny teny président hoe jereo kosa zay olona manam-pahaizana amin'izany toerana zany fa tsy hoe natao le tetikasa dia maka olona ny lavitra be any fa tsy maintsy jerena akaika ny hisitraka an'izany ary misitraka an'izany ny vahoaka ao na ny trano misy logement hipetrahan'ny olona antonony ao fa tsy araka le teneny anareo ave dia hipetraka eo zao any teneniko atsika amin'ny malagasy tsy nateraka antra zany tsika ary efa filoha manana
manam-piniavana manatao hoe nanao velorantsy amintsika andao hiaraka ifanampy amin'izay sehatra misy anao na hatrany amin'ny ambany indrindra hatrany amin'izay sehatra misy anao rehefa ampiseho anao fitiava-tanindrazana mandroso ty fireneny tya tsy ho latsaka ataoko hoe farany tsony tsika malagasy ary zany anie tsy ataoko hoe kobakambavy am'ireny velona nataony filoha tsarao izy afaka fotoana foy heritaona roa taona ty hoavinay fifidianana ohatra amin'ny 2023 tsarao izy tsarao ny zay tsarao amin'izay asa nataonay zay olona napetrany hoe raha nampandraketana nireo fotodrafitrasa maro reo fa izahay dia tena mavita n'izany fotodrafitrasa zany tokoa sa tsy mavita ary nyresaka tamin'ny filoha dia zao hoe rehefa tsy mavita zay dia afaka soronao monsieur le président miaraka amin'ny filoha dia zao tsy misy trano an-trano io fa rehefa tsy mavita be da be ny olona mavita zay akory tsy hoe zay no maindrindrana zay no isaka zay no tendrena tao amin'le toerana fa rehefa nitendrena kosa zay dia mampiseho hoe tena mendrika n'izany toerana zany ary ohatran'izany daholo zay olona nitendren'ny filoha na tsy teo amin'ny fitondrana ary izy namana rabonarjona anisany efa niarany azy na mola volana zao tetikasa rehetra zao na tsy teo amin'ny fitondrana ary anie dia efa nieritreritra n'izany zay koa dia efa nieritreritra niaraka tamin'ny filoha tamin'izany hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana tsika tavavenona somatsara raha sitrapon'Andriamanitra moa monsieur le président dia inona ny ataony fa indraindray zay mitanaka hoe tena vita ve zany talohany tamin'ireny fotoana tsy naty eo amin'ny fitondrana vita ve zany fa zao zy ny président hoe vita zany rehefa manam-piniavantsika vita zany rehefa tena miara-entana ny vahoaka malagasy ary vita koa zany izy rehefa ampandraketinao andraikitra ny vahoaka zany hoe rehefa misy zany ny zavatra atao eny Ambohitrimanjaka atsoina misy teknisianina koa eny atsoina misy mpampianatra misy iny hoe inona ny tena filainareo zay ny ilain'ny vahoaka fa rehefa matsapa tena ny olona voakasiky le tetikasa sy zay zavatra ataonao ataoko fa tsisy anao sakany zany zay no zavatra isy ary zay ny tenen'ny président ary izy sarotiny amin'ny vahoaka malagasy izy hoe ny azy rehefa manao zavatra dia voalohany indrindra aloha inona ny tombontsoan'ny malagasy be da be ny amin'izao fotoana izao manantony reo mpandrarahany velany hoe zay tiany sandraka an'izao zay tianao an'izao fa ny filoha rajoelona dia zao hoe alefaso aty aloha le ataoko hoe vinanasanareo ary indrindraindrindra inona ny tombontsoa azo amin'ny malagasy aminy fa miteny aminao tena mivaoaka malagasy raha mpandrarah maro dia maro tonga atao Madagasikara ataoko hoe tena roa arivo mahery fa ny filoha tena mametraka mihitsy hoe rehefa misy tsy anao ohatran'ny nataony teo alohatsony hoe 1% tombony azo tsika ohatra amin'ny reo mpitrandraketre olona 1% nefa tsika olona tena manan-karena manana ny maizy azy eto Madagasikara manana ny ataoko arena kibon-tany ambonin'ny tany misy daholo eto Madagasikara ary io rivotra io ara afaka ampiasaina koa io amin'ny alalany azona herinaratra be da be ny zavatra fa ny filoha dia zao hoe tia ny projet anareo ahoana aloha ny tombontsoan'ny malagasy manaja ny maha malagasy ve le izy ary zay mahatonga an'le izy hoe tamin'ity taony ity andro voalohany tiako moa andro ny fifidianana mbola mametraka ny olona tsirairay amin'ny toerana izy hoe rehefa tena mandeha fa matetika aloha tsy afeniny zany na ny ekipa raha tsy maraka le ataoko hoe le vitesse ny président Rajoelina fa zay moa efa niaraka tamin'ny taloha dia efa matsapa hoe rehefa miteny amin'izao izy tsy mila miteny fanondronotsiny izy fa rehefa miteny aminao izy feno rano ty fitoran-drano ty dia tsy aliny tany anazy dia ahoana moa zany natao monsieur le président aiza ny akarano fa tsy maintsy fataonao hoe ahoana nataterahanao zany zay le ataoko hoe esprit an'le ekipa miaraka aminy ary ny projet zay nataony dia tsy androany io na tamin'ny propagande io fa efa tena nieritseretina lalina no manina nandritrana izy tsy teo amin'ny fitondrana ary nisy rehefa vinanasa zay efa nataony tamin'ny atao hoe tamin'ny tetezamita dia io no tsy vitany tamin'izany satria be no zavatra sakana tamin'izany izy tsy filoha lanim-bahoaka tamin'izany dia tamin'ity no taterahany ary masamy teny amintsika fa mbola maro dia maro reo vinanasa zay ho taterahan'ny président ary zany ny anisan'ny nametrahany anay gouvernora eran'ny Madagasikara hoe rehefa tonga zany ny asa zay atao raisy tsotsotra fotsiny hoe ao nareo manao lalatany 200 kilometra isaky ny gouvernora
zay azo sorana ny filosy reo membre gouvernemental fa azo enzain complet zao zay esanay anaovana ny lalana eny amin'ny commune rehetrarehetra zeny dia ataovitsika saina ary 200 kilometra kely zany isa-taona ny lalatany vitanay ohatra dia ampitombo fa 220 zany dia firy ny lalana vita mbola tsisy an'izany ataoko hoe mahavita pavé zay 50 kilometra 100 kilometra ao anatin'ny taona dia ampitombo 220 zay tsy misy tsony zany io ny hoe tanàna hotara faritra moa indrindra hoe navita école 100 tatsy amin'ny faritra Analamanga anankiray tany Melaky zany ny zava-misy tsy vita ny lalana reny zao ny lalana RN 44 zay mampitohy ny Ambatondrazaka sy Moramanga hatramin'izay tsika ny enan'io misy olana foana misy ambadika izy io tsy tia nivoaka mivokatra zany ny zavatra nisy ny enana teto amin'ny firenena dia ny mpitondra koa miray tsy kombakomba amin'izany dia izany ny tena ilan'ny filoha hoe tsy maintsy atao le izy velorano ohatrany makany Ambilobe atao indray ny lalana Ambilobe moa dia tsy hitan'le mpanakihana atao dia lazainy fa hoe mitrandraka volamena fotsiny atao ao hoe satria mety misy manoatohana ny tombontsoany sasany hoe raha malalaka zany ny lalana dia afaka mandraraha daholo ny olona rehetrarehetra afaka mifameziveziny vokatra zay ny tena hoe ny filoha Rajoelina sy ny olona miaraka aminy dia mijery aloha ny maha olona ary indrindrandrindra koa manao zay anatanteraka an'ireo velorano zay ny fanarahany tamin'ny vahoaka raha vao tsy vitany hoe velorano io zay anisan'ny fidianan'ny vahoaka azy tsisy dikany nipetrahany eo ary rehefa misy ny tetikasa ary rehefa mandeha ny tetikasa tsy maintsy misy ny famoronana azy eo tsy misy mihitsy teny hoe tia misy totofana ny tany amboarina ny reo projet Madagasikara dia sonoana avazava any ivelany daholo no entiny eto fa ny olona manao ny asa dia tsika malagasy hatrany ary ny olona hisitraka an'ireo dia ny vahoaka malagasy no tena hisitraka an'ireo ka ataoko fa hoe raha zavatra tsara ohatr' zany mbola sombana indray mbola ratsiana indray andaniana andro misy olona tena amin'izao fotoan'izao mpanao politika mandany andro mihitsy amin'ny Facebook manaratsy manelitsao marina fa nisy olana teo amin'ny famatsiana solika ohatra fa tonga dia hoe gaga ianao any amin'ny Facebook ianao mahafantatra hoe misy problème na dia tokony hoarakara tsy fantatrako aloha tao mety nisy koa sabotage ao anatin'le izy na dia tokony aharakara ny tahiry dia extenao le olona raha olona mpitondra taxi zatra maka 5 litres par jour zao ohatra dia excitenao izy dia lasa taitra izy dia hoe lasa maka 10 litres izy dia le stock tokony haritra 10 andro 20 andro lasa nilahatra ny olona dia samy nanangona daholo hoe tadoratsy izy zany dia le ina moa hoe le zavatra intox zavatra mbana sainy olo zany mandany vola mihitsy ny sasany amin'izany fa raha andany vola ihany nareo tompoko dia zao hoe ataovy zay asa fanasoavana aminao sy manodidinanao eo amin'ny tanàna misy anao mova enao mipetraka manaratsy io raha mba manana ataoko hoe fanomezam-pahasoavanao nomen'Andriamanitra anao mba afaka mboarinao hoe na diovinao ny lalana sy ny toerana eo alohanao za manko tsy misy tsony eto Madagasikara zany hoe fanadiovana io zao isorana ny fitondran'ny mpanjakana isorana ny ministra Lalatiana manao an'le ty tanamaro ty zay hitanao hoe hay zany ny mavoaka malagasy rehefa tena mirahina anavitra ny Madagasikara hoe matsapa anaty tanàny tya dia tena manao ny olona dia tena manao mihitsy ny olona ary tena manao izy fa ohatran'izany zao ny ainga tany amin'ny Barea-tsika na mpiseho firaisan-kina hoentitsika koa zany amin'ny fananrenana firenena hoentitsika koa zany ohatra amin'ny fitakinany Ilzepars ary Ilzepars ane efa niteny ny filoha hoe izy commission natsangana zay ny resaka tany fa zay moa dia nangingina kely tato amin'ny tany masoandro dia lasa indray dia voizina indray ny aria ny azo ny tiako zao amin'ireo le manakindreo tonga avy ao amin'ny birao ao am-boda amin'ny birao comme premier étage dia hoe tao mivinanasanao hoe zao kosa rangano fahitanay eto Analamanga ohatra raha tsy Analamanga fotsiny dia hoetiko any mpitondra mahefa zao ny fahitanay anatsarana ny Antananarivo hoe tao dia andaotsika hiara-hevitra hoe zao ny anahirenantsika ny Antananarivo misy projet an'izao fa zay moa tsy mitovy loko aminareo voamaly zao nisy olona tsy mitovy loko amiko fa manana vinanasa kosa izy hoe fahitanay any eto Analamanga amin'ny Analamanga azy dia misy fampandroana misy tetikasa ohatrao tokony atao
dia ozy amin'ny teny hoe ato amiko tsisy an'izany mipetraka za efa gouvernora zao a mipetraka amin'ny maray aman-dreny dia mipetraka ianao hoe rehefa misy tetikasa misy asa tokony atao a anarenana amin'ny firenena dia misokatra amin'ny varavarana raha misy kosa nefa mifahitanao azy fa hoe tsy mety kosa tia manatona dia miresaka hoe zay mba mila fanazavana amin'ny zavatra nataonareo ohatr'izao fa tsy faly anakina dia anopan'ny filoha za aloha midera azy fa arakaraky ny anaovan'le olona azy tamin'ny voalohany zay ekipa kiva ahoana nanaovana an'ity président fa tena tsara angamba dia zay eo fotsiny atao fa izy miteny fa tsy kivy izy fa zao velorano nataoko tamin'ny vahoaka ity za tsy membotra amin'io ninina midona ninina mitranga satria raha tsy ataoko reo velorano eo dia mpandainga satria velorano nataony fa tsy propavandy eo amin'izay resaka iverantsika amin'le fanorenana kely satria andray amanto gouvernora inoko fa ianao a no afaka maly ihany koa an'ity ayasy nina volena ihany no teneniko azy mitsao amin'ilay hoe fanorenana na indemnisation andray olona eo amin'ny tanamasoandro izy io tena teneniko anao mihitsy hoe tsy maintsy isy ilay indemnisation ary zay le nytenenina hoe homme guichet unique etsy amin'ny voara androatapenaka no tokony nataony le izy a tsy hoe sanatria ho alaina kery nono izy io rehefa tsy anaiky ianareo zay mantsy le ahery efa nyteny ny filoha efa naniraka ny filoha hoe araka izay azo atao amin'ny fomba rehetra dia zao tsy misy asa mandeha raha tsy mifanaraka tsara amin'le olona le olona koa ny rehefa resahana le olona resy lahatra le olona ao anatin'le izy fa tsy mamenatra miteny an'izany le teo amin'ny lafiny serasera zay elana tsiny aminareo a tsy nipasy loatra le serasera fa eto amintsika moa tsaony manjaka karaha nanao serasera oatra amin'io a mba iresahana amin'le olona dia ny sasany tena mandany vola tsy ratsoavana firenena fa mandany vola amina serasera anelezana tsao eto Madagasikara zay aloha ny anisan'ny lesiko aminay niaraka tamin'ny filorajuela hoe tsika koa rehefa manao zavatra reha misy zavatra tiana atao dia tokony tena tsy ataontsika ambany zavatra ny serasera ary zay ny olona antsika malagasy manko na aminany am-piangonana izy anaiza sehatra misy atsika dia eo amin'ny lafin'ny serasera am'evantsika anika na ao anatina ataoko hoe ministera anankiray ao anatina région anankiray ary dia misy tsy mifakafantatra koa hoe fa ina moa zavatra mitranga atao anatiny ato dia eo zany tokony asiana mihitsy hoe io budget na serasera io tokony atao mafy satria miankina amin'ny serasera ny zavatra rehetra ahoana kosa moa ny tsy ataitra le olona mahita izy zany hoe tapika eo dia mahita sinoa izy ohatra eny amin'ny tanimbarany zay ireo mbola tsy hoe anoka anazy hijery anao ny fanadihadiana zany zavatra any tokony mba ahafantarana ny vahoaka hoe vahoaka rehefa misy olona nao fanadihadiana zay ho avy a eto aminareo a dia mba mangataka solona tenanareo a mba hiaraka iresaka hidiny eny zany anisany lesika zay efa hatsaraina amin'izao fotoana zao a ary tena arenina mihitsy fa raha ny ataoko hoe ina moa zany fanorenana ny asa indemnisation an'le olona eny ambotsy manjaka sy eran'ny Madagasikara raha ny tena izany a tokony hoe olona manana titre tokony hoe amena indemnisena zany fa tiana nanapa-kevitra ny filoha hoe zay ireo zay teo amin'ny tany mafantana misy vavolombelona le tanàna hoe anazy ty tanimbary tia anazy ty tanimboly tia anazy ty toerany tia dia atao zay azahoany a ny indemnité-any amin'izany zavatra rehetra zany fa tsy misy akory fanaovana botolo araky ny tenen'ny sasany hoe rehefa tsy manaiky nareo a dia tsy maintsy atao le izy aloha mahavelona azy a dia tokony atao a fa le fampiresahana ary ao anatin'ny fampiresahana zay o tsika ary zany ny zavatra nitakin'ny olona zao ao anaty kosa moa raha miala eto zay dia makaiza misy manko nanelitsao hoe any anina moa izy be voay ny anarany ara be voaiko tanàna misy be dabe ny afaka be dabe zany no afaka zany hoe mivelatra mihitsy ny fitondram-panjakana mifampiresaka amin'ny olona fa misy ihany koa aloha no ataoko hoe mampirisika aza manaiky mihitsy nareo raha tsy 3 millions d'ariary ny mètre carré aza manaiky nareo tsy 1 million d'ariary mètre carré fa io a misy amin'ny maolo io misy amin'ny manaraka ny tena izy io tsy hitovy amin'ny fitondrana teo aloha tsika anie mahita fa ny olona nanao an'izany izy moa nanao an'izany 67 hectares zany nanao an'izany am-pifiloha nga ataoko hoe tendrombohitra nga moa zany natao tanimbary daholo anie zany rehetrarehetra zany ary zay nefa niteneniko tamin'ny fetombony fandarana teo hoe
tanymbariny andrina mihitsy ny tanymbariny andrina zany hoe andrina namboly teo fa am'izao moa fikambanana andrina lasa manao politika fa tsy tokony mihitsy am'izany nareo satria tokony mipetraka amin'ny maray aman-dreny raha mipetraka ohatra ny milaza hoe fikambanana andrina dia tokony nanantona ny vahoaka nanantona ny fitondram-panjakana dia tokony ataoko hoe amin'ny fikambanana andrina azy dia nampiseho amin'ny maray aman-dreny ohatr'izany koa ohatra ny ataoko hoe filohan'ny antermeran-doolona rozemla tokony mipetraka amin'ny maray aman-dreny miantso ny ato miantso ny ankilany fa tsy tonga dia position politique nalainy zay no mampanahelo eto Madagasikara tsy mijery an'ilay tombontsoa amin'ny firenena fa tombontsoa politika nijerena mampanohatra anazy dia lasa fa za zao mahita raha ny tokony ataondrareo miantso ny mponina dia mifampiresaka amin'ny tompona ndraiky sa hoe misy zavatra tsy mety ato misy zavatra tokony aravina ato dia zay no tokony atao fa io ny fikambanana andrina fa raha Madagasikara samy misy andrina daholo dia tokony hoe mifanaja zany mampetraka tsy fantako aloha le anarana le hoe fikambanana andrina hoentina mihebohebo hoe fa za zany mangataka hoe fikambanana andrina nareo malala ny zavatra misy dia tokony mampiseho koa nareo hoe tia ny tolotrasa tia ny zavatra hitanay ampandrosoana ny firenena dia mipetraka amin'ny maray aman-dreny rehefa misy olana eto amin'ny firenena tsy voame hikopakafo zay le nataony teo hoe fantako tsara le olona ny teny iny fo mezy mikopakafo fa raha lehibe mitady nasony vahoaka anazy ny tena koa mba manana firazananao mbo malaza amparatrery tena ny tenana zany fa raha mipetraka amin'ny maray aman-dreny ianao dia tokony hoe bon amin'ny taranaka andrinanay dia tokony mametraka tsika hoe andao iantso antanina ny vahoaka andao hiresaka amin'ny fitondram-panjakana tokony mio tsy nanao an'izany fa tonga dia maka position ana faneho-kevitra politika ny natao amiko zany tsy hampandrosan'ny firenena ntsony zany zay mahatonga hisoraka ny président hoe manaiky izy nandefa ny tompona ndraikitra izy hoe fampiresao tsara fampidinioa fa tsy maintsy onerana ny mena vola re olona rehetra zay hialo amin'le toerana ny tompoko andriamatorabana John Ould sao dia mbola tsy zakatsika ary le firenena misandratra inona mbola tokony amboarina teo tsaina ave sa lalàna sa inona tokony apetraka everina fa raha fisotrany zavatra sy ny zava-misy amin'izao fotoana zao rehefa azo lazaina fa efa hoe mitsonjovina atao zay hoe prévoir gouverner c'est prévoir ary zay indrindra natonga ny fikionandoha natonga nyreny document ny atao hoe programme émergence reny zay ny taritin'ny filomo tamin'ny andro hoe zao ny fomba fijeriko mba jerevinareo technicianna no afahantsika atongavana amindreo vina sy tanjonindreo zany zavatra mipotra am'izao fotoana zao zany dia efa fantatra mieloha zany hoe efa nomanina satria efa nandalovan'ireo firenena zay nametraka amin'ny fanovana ihany koa ka tsy maintsy misy zany ohatran'ireny naizanaiza manerana firenena zay vonona ny sandratra misy amin'io miatokely io aloha satria misy ny tsy mino misy ny tsy mahazo tsara an'le izy ny serasera mbola tsy ampy ihany koa mba ahafahana manazava an'le izy fa everina fa mendrika ny fisandratana ny malagasy ary raha ohatra natao mifanadiadiana dia Madagasikara aloha voalohany indrindra amin'ny toerana misy azy amin'ny position géographique amin'ny ataontsika hoe horizon na farany Asie sy varavarana idiranao Afrika sy ireo avantage rehetra amin'izay position zay dia ahafahan'ny Madagasikara mandray ireo fifindrana amin'ny lafiny teknôlôjika amin'ny lafiny arabola amin'ny lafiny petrabola mba hoentina ho plateforme hoentina atonga azy ho firenena andeha anondrana makany ivelany zay no voalohany satria naturel zay faharoa manaraka an'izay dia amin'le toe-tsaina malagasy aoka ho fantatsika fa ny malagasy anie raha tena dinina surtout rehefa miteny hoe ndresaka indrindra moa ndresaka teo fa izany malagasy zany dia conquérant zany hoe matoa tonga teto amin'ity nositsika ity malagasy dia avilavitra izy teo amin'ny tantarany tamin'ny taony rato maro be tany dia andeha izy anafika arabaritra ireo firenena zay nakany Eropa tamin'ny andro taloha zany ka zay dia malagasy manana zay toe-tsaina tia miotry zay tia miady zay ary ao anatin'ny raha misy ny resaka varotra ianao hoe resaka amina vahiny anankiray dia
naturel am ve fahafantarana zany hoe tombambarotra lalambarotra masokarena anontaniony zazakely fa ny malagasy zany zany hoe efa manana le toe-tsaina amin'ny mpandrara ohatrany arabo malagasy eo anatiny zany a dia diky zany hoe vonona ny andray ao anatin'ny confort tsara misy malagasy amin'izany fisandratany zany mihoatra lavitra no firenekafa fa telo dia itsika ne teo aloha ny ainan'izany fandrosoana zany aveo niodina le izy dia nitotongana zany hoe tiany malagasy tiany tanora tiany fiarahamonina zany atao hoe moderne zany izy amontsy ty ao anatin'ny moderne mba hoe izao portable nitsika le moderne indrindra mba tytsika eo zao no tokantranotsika raha vao resaka hoe tsara sy masoa ho an'le tokantrano dia zay ny tedavin'ny malagasy ary raha ohatra amin'ny malagasy ka alefanao andeha hitady lalam-barotra tonga n'io na goanjo io naiza naiza efiny misy mba iotra izy zay zany manaprofa vonona nandray ny programme fisandratany malagasy fa nampahantraina izy zany hoe zay nampahantraina zany zany mila aina vaovao mila fanovana vaovao satria ny planina zay napetraka dia miala am'izay sotoavina tena malagasy hoe fivirena roandrano andoharany koa ry firena sianina zay hiaraka amintsika partenaire atsika ao anatin'ny hoe système gagnant gagnant hipetraka zany hatrany amin'ny fokotany commune district lehibe faritra ohatrany hoe grande ville ireo ataontsika hoe activité ahafahan'ny olombelona mba isiasa zany hoe approche zonine zany le izy eo amin'le izy zany dia hoe hatrany amin'ny fokotany zany dia misy atao hoe quartier pilote aony zany quartier pilote zany misy orinasy misy fotodrafitrasa mipetraka misy jiro misy rano misy lalana zay ny mahatonga amin'ny filorajoelona mitety amin'ny madagasikara mametraka an'ireo fototra ireo aloha ny fototra dia jiro rano lalana ny fototra fandriam-pahalemana ilaina rehefa aveo eo ambonin'iny rehefa mipetraka iny amin'le faritra isan-karazany le zona isan-karazany dia miaingy amin'izay satria manoka mahatoky ny mpandrara ao anatin'ireny faritra rehefa navozy ireny viabilisena zany mba hiditra amin'izay amorinasy zay ny atao émergence manomboka zany a isaky ny district rehefa kelikely ny fanodinana ireo vokatra rena rehetra mba ho lasa vokatra vahodina mba lasa hoe misy tombondaina valeur ajoutée ireny vokatra ireny fa tsy hoe amidy bruta fotsiny matière première fotsiny zay ny le fahantrany ho avy ko reo grande ville manerana ny madagasikara zay zone d'émergence économique amin'ny filaza azy zay hiteraka asa marobe ao quartier commercial industriel asa daoly zany vao manomboka fotsiny fotodrafitrasa dia efa asa miasa manomboka zao malagasy ary ao anatin'io 10 taona ho avy io rehefa ao anatin'io dedikasy ireo ao zany ny connexion reo amin'ny lalalan'ny lalana amin'ny lalalan'ny train amin'ny lalalan'ny zay rehetra afana mifandray na amport ny aéroport dia ho lasa chantier ngeza be madagasikara zany hoe miainga ny émergence ary efa miainga izy amin'izao fotoan'izao satria miainga tamin'ny bonne gouvernance miainga tamin'ny araky ny teny monsieur le gouverneur ateo hoe mba ho tombotsoan'ny malagasy amin'izay ny lalàna fa tsy 1% sy 2% teo aloha zany ny fototra ingany isy ny fandriam-pahalemana ao anatin'izay a dia manomboka miainga le asa miainga amin'ny mpamorinasy miainga ny olona asa mba hoentina amin'izay amadiany madagasikara ho lasa firenena misandratra na mpanondrana entana voahodina eny ary tompoko manapetryany fotoana atsika izy aminareo mirahalano iteny voalohany zany makana anazy mena minitra vitsivitsy avy mahakasika indrindra amin'izay foana hoe ao anatin'ilay indrindraindrindra ny tetikasa sy ny vely rano atao amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana amin'izay fisandratany firenena zay na hoe atonga madagasikara ho tena firenena misandratra amikanao fitenena misaotra ataoko hoe rehefa nazava na teo amin'ny lafin'ny teknika na teo lafin'ny politika ny zavatra ny fampiresahana teto fa zahay dia ataoko hoe anisan'ny solotena ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia miteny hoe mijery ny mahaolona ny filohan'ny rajoelona ary efa namaibaiko izy hoe tsy maintsy atao zay fanarahana amin'ireo mponinareo ary tsy ho rebirebeny olona tsika fa tamin'ny androny ataoko hoe tamin'ny androny tsiranana angamba nisy lozement natao zay te hoe
faran'izay peflo sy ny tany tanimbary daholo ny totofana izao tsika manatetika asa ary angamba mety minitsy sy malala n'le tsy miheniko monko zay ny olana manko rehefa miteny ny flo dia tsy mihena n'le zavatra zay tena hoe votoatiny inona atao fahitana reo ministera maro complexe sportif ny hôpitaly maro isan-karazany ny zavatra ho hita ao amin'izany tanymasana misy koa ary ny logements sociaux misy koa ary ny tsena ina filazany marché du quartier tsena tsy hitako zay tsy misy eo ny artisanal misy eo daholo ny zavatra rehetra fa zao kosa hoe mety tsy tovy amin'le zavatra misy amin'izao fotoana zao a le eto anao mivarotra fotaketo a mandeha ny fako de arina eo a de avy ny olana de dobo rano a fa zavatra manara-penitra zay zavatra zaka ny vahoaka ny zavatra iseny misy ny zavatra rehetra zay ny mahatonga le hoe ngeza de ngeza le tetikasa tany masoandro zay tena atao hoe ahitana taratra tokoa fa rehefa manao zavatra koa ny malagasy de miendrika zavatra tsara fa tsy mety tso le fanapepona na any tokantrano ary de hoe aleo fa mety io e ndana ry any atao tsy manino io fa aleo fa atao rapitso e fa mamendrika tokoa ny malagasy hoe zavatra efa voeritreritra lalina no iaina malagasy hoe raha miala eto ny vahoaka de makaiza miala eo ny vahoaka de misy ampahany ary zay ny averiko indray hoe taranak'ireo mbo tsy mandraka sy manodidina dia zazany anatra hisitraka an'izany hiasa an'izany 100 millions ny famoronana asa zay ho isy ao 200 000 ny amin'le fanorenana io 200 000 ny asa zay isy ao zany hoe teny tondra tombotsoa malagasy io ary mbola mafisiko tsy misy tanina ray metatra carrière ho amidy amin'ny vahiny ao fa fananantsika malagasy fiaraha-masy zay ohatra ny hita tany Rwanda hita tany amin'ny firenena malaza irany zao tontolo zao ny tany a Dubai moa tsy manana tanimbary izy fa ny rahamasina tontolo tsika mbola manana tanimbary zay ataoko hoe anana tombony zay raha lemaka Antananarivo aloha de presque tanimbary daholo ny eto ka zay ny teneniko hoe floraduel sy ny fitoram-panjakana dia mijery manokana atsika voakala malagasy efa io misy ny guichet unique ety Andotapenaka de manatona ao de mifampiresa ny zay koa moa de vonona ieno zay fitarainana indrindra ny angatanay de hoe raha misy fitarainana dia mandroso hoe tia ny solution hitanay mba hanarenana ty firenena malagasy ty de misaotra indrindra tompoko eny tompoko mila fandiniana ny zavatra rehetra am'izao iainatsika am'izao vaninandro efa mandroso zao io vaninandro ao anatin'ny fandrosonana fisandratan'io dia amin'ny firenena toitsika zay mbola sarotra ve amitsika hoe niala ao anatin'le fahantrano mbola tsy azontsika tsinjovona ave mba hiditra am'izany Madagasikara moderne zany tsika zay ny tanjony zay ny adina atao mba ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra mba anana ny mahaolona azy manana ny asa manana ny fahasalamany manana ny fandriam-pahalemana manana ny fanabeazana zany ene no tadiaviny zay no metrahana planina mazava matipaiky zay miainga tsikelikely ary miainga aloha voalohany indrindra eo amin'ny fahaizana tatana zay ny atao hoe pivot ny émergence ao anatin'izay dia misy ny atao hoe socle ny émergence ara-toekarena sy ara-sosialy tsy maintsy miainga ihany ko ao anatin'izay ny ara-sosialy zay ataontsika hoe urgent zany hoe lahara-pahamenana io ara-sosialy io dia efa voatsinjo efa nitsonjovy Floandro Rajoelina hoe amin'ny fomba ahoana moa no amezana aingana de aingana trano ho an'ny malagasy asa ho an'ny malagasy fanabeazana ho an'ny malagasy fahasalamana ho an'ny malagasy fandriam-pahalemana ho an'ny malagasy izay de miala ao anatin'le village communautaire zay paritaka manerana ny Madagasikara zay atao hoe zone de réhabilitation sociale mba ahafahan'ny malagasy miaina ao anatin'ny mahaolona sy fiarahamonina rindra tsy andro ny propagande itsony zao fa andro ny fanatanterahana efa miainga daholo ny asa zay natao lazaina tamin'ny propagande ary tsy isy zany kobaka ambavy zany satria efa vely rano no apetraka izany lazainy zany dia efa voasoratra avokoa efa nomanina efa ataona maro niaraka tamin'ny Floa Rajoelina dia manatanterakatsika zao am'izao fotoana zao ma tsy tonga de mazava ny resaka ao reo mino
matoky ao reo tsy matoky ivoatra Madagasikara mizara roa zany mazavabe misy mahatsara an'izay alefaso manana vina manana planina manana programa hoetiko io vahaolana izay raha mialohan'ny tonga eto amin'ity toerana ty hoe izahay hoy ny filohan'ny repoblika dia manana vahaolana hoetony vahaolana andao hiady hevitra tsisy atahorana zany hoetony vahaolana ho an'ny malagasy satria miandry zany ny malagasy fa tsy miandry famaly mpitolo famaly mamono fadiny fiteny famaly tsy antsony enon'ny olona ny nareo jeren'ny olona zay ve ny fanabe azy anao anatin'ny vorona politika hoetinareo zay tsy donneur de leçon fa izay ny amaranako ny teny sotra taoko tsetratrehtra tsy aritra niresaka mihitsy tsika teo amin'le tabajotra sosialy antaniko alohanao andreo matora bona olojaona so dia mitokony ho ferana amin'ny fampiasana anazy io eto amintsika zay ve ny atao hoe démocratie misy tany zay ve ny atao hoe liberté d'expression fa zao kosa nefany raha dievitra mpandroso adievitra momba fitetika fampandrosoana tsy kera momba nitetika fampandrosoana mametraka zany hoe bon ahoana ny lalana makany ambatona zaka ireny 44 mety sa tsy mety zany ilain'ny vahoaka ve zany zay a tsikerao fa tsy maninona hoetony hevitra fa raha ohatra kosa miditra amin'ny diffamation momba ny olona ny olombelona ny fiainan'ny olombelona any zay natao everiko fa tsy zay angambany ny ataontsika hoe fanabeazana hoentina anasoana tanindrazana rehefa tsy manan-kevitra dia hitan'ny olona io any matoa ianao manao an'ireny mpitolo reny tsy manan-kevitra ianao ianao ny jeren'ny olona za tsy mba mitendreo hoe aza atao zany amin'ny Facebook fa io samy manana ny olona ny mijery zay nga mafamaliko azy fa io lalàna mifery efa avy eo ny amoakany hoe azo atao hoe ny diffamation na tsy mampiadra ve zany ento andreo matoa gouverneur ahoana ny hoe fampiasana an'io ve voafehantsika malagasy le izy ny zavatra nisy tantarako aminareo rehefa misy tratra le manompa reny dia ataoko hoe tanora kely zay no karamainjareo manao an'le izy dia rehefa tratra le olona dia kay olona ataoko hoe manana fiaina tsotsotra karamainy 25 000 isan'andro reny ane le tena manompy zany hoe tena mamenatra mihitsy satria le amamalagasy atsika mihitsy tena vohososo anatin'izy fa zao no teneniko manody io zavatra io manody amin'ny taranaka faramandimby ty manompanopa olona ty zay angambano dia ankasitrahany ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana kijibota amin'ity androny zoma voalohan'ny volana novembre 2024 ity isaro ihany koa izy mirala tonga teto amin'ny plateau ny kijibota amin'ity andro alina ity ary mbola nafohy fotoana nitondra izay fanazavana tsara ho fandratsika malagasy amin'ny atao hoe tetikasa hoentin'ny filoham-pirenena ahatonga ny Madagasikara hanana ny toerana ao anatin'izany vanim-potoana misy atsika izao anatin'ny ataontsika modernisation sy ny zavatra rehetadiavina amin'izao ary ho tonga tokoa an'izay hoe firenena misandratra izay amin'ny herandro toy izao vahiny hafandray no entina aminao eto ary loha hevitra hafa mandrapitafa tompoko